Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tana karazan-tsakafo Spaghetti Francia Mampirehantsika tsabe Spaghetti Francia Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Manarani le JT, miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Bricotis, la référence. Manolotra anao ny le JT. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, manolotra anao, le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Couche slippers, couchate kisaka. Manolotra anao ny le JT. Ijery ny le JT miaraka amin'ny ice pop drinks. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité an'izao latsinainy fahafolo ny volana aprily izao ireton'ny lohateny atao anatin'ny tapany voalohany. Nahazo alalana itsabo tenany Maurice io maraina io i Claudine raha izay mamonjy. Tsy totosany fitsaram-bahoaka saika anotanterahany fokon'olona teny amin'ny 67 hectare tamin'ny olona iray voaroroy. Herinandro alohan'ny fetin'ny Pâques, mbola vitsy ireo olona nisafidy sy hivoaka n'Antananarivo. Manomboka an'io ny herinandro masina natao hiomanan'ny kristianina andraisana ny fetin'ny Pâques. Maro ireo olona nidina an-dalambe ao Budapest manohitra ny lalàna mitarika ny fanadinany anjerimanontolo iray ao an-toerana. Ankafaliana trano no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao ampanazana ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny faran'ity le JT ity. Ho an'ny androany tapany faharoa ny le JT dia resahana ny fanatanjahantena ary tsara fara no hiaraka amintsika eto. Tapany voalohany kosa hiarahanay sy Pierdina Razafindramanana manolotra ny vaovao. Ary araky ny efa voalaza teo zany dia nahazo ny lalana hivoaka ny firenena ary tsabo tenan'ny Maurice Ramatoa Claudine lazay mamonjy. Io maraina io tokony tamin'ny 10 ora teo ny eo izy ireo no niainga ny azo ny nosy Maurice tamin'ny fiaramanidina manokana. Ara-dalàna izany raha ny fanazavan'ny mpandalina politika no izy mbola tsy voahelika fa mbola mandat de dépôt raha araka ty fanazavana iarahana amin'ny rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala ity. Niazo ny nosy Maurice io maraina io tamin'ny fiaramanidina manokana ny mpandraraha Claudine Razay mamonjy rehefa nahazo alalana noho ny fitsaboana ny velany. Ny loholona Rina Andriamandavy, ny mpitsabo azy ary ny mpandraran'ny fonja iray no niaraka amin'ny mandritra izany raha ny loharam-baovao voarainay. Antonona anaran'ny fitsaboana any ny aretina dystonie neurovégétative. Dystonie neurovégétative. Zany aretin'izany zany aretina misy ny atao hoe système zany anaty vatana. Système anankiroa, système sympathique, système parasympathique. Dia io trouble io dia trouble azo avy amina fikorontanan'io système ao anaty vatana io. Ka izy io io système io zany mibaiko ny taova rehetrarehetra io système io na eo amin'ny resaka tube digestif zany ny lalakany mibaiko hatrany amin'ny fo. Mety hitombo zay satria zavatra misy zavatra antony be mety mahatonga azy zay.
dia mety misy fifampina nanolanana cycle voicyculatoire mety atonga ny fifampin'ny oxygène any amin'ny loha dia mahatonga atao hypoxie dia mety masimba ny cellule nerveuse dia mety atonga zavatra be dia be mivatan'olona anankiray. Azon'ny fianakaviana mpitsabo atao ihany koa ny mangataka evasanina ho an'ny marary rehetra rehefa voamarina fa tsy ho vita amin'ny firenena iray ny fitsaboana ary ny fandefasana ny ivelany no vahaolana hitazomana ny ainy. Ny condition fanamanao évacuation sanitaire dia miankana n'ilay mahazo an'ilay olona mihitsy zany ny importance ny zavatra mahazo azy. Iny zavatra mahazo azy iny nefa zavatra mety tsy ho vita eto an-toerana fa mety hoe any an-dafy mihitsy vao misy zavatra afahana mitsabo azy. Dia mivokatra zavatra zany rehefa hanao évacuation sanitaire dia tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny hôpitaly na centre hospitalier any an-dafy miala vaty zany zao le cas zao le problème dia à partir d'an'iny no ahafahana manaonao hoe azo atao ny évacuation sanitaire anao. Manoloana ny resaka miely momba ny nahazoany izany alalana manokana izany kosa nanamafy ny mpandalina politika iray fa nateo aza ny fahazoana ny fampidirana amponjavotsom-baika mbola tsy voahelika ity mpandraraha ity. Zay aloha dia misy zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka ihany. Raha MD midika izany mbola tsy voahelika satria mbola tsy nandalo fitsarana. Ny fitanana vonjy-maika moa ny fandikana azy amina fiteny araka ny mpanao lalàna amin'iny moa fiteny amin'ny azaropitsara zany misetra amin'ny fitsarana. Ka dika zany dia hoe olona mbola tsy voahelika izy ka raha marary izy teo anatrehany teo fakanambavany azy zany hoe teo amin'ny instruction zon'ny mpiaro azy zany hoe ny avokany zon'ny dokterany no mitako ny fampidirana azy any amin'ny hôpitaly. Ao anatin'izay moa ain'olona moa zany sady ao anatin'izay zany ny olona mbola MD dia mbola ao anatin'ilay sehatra tsona hoe présomption d'innocence. Namafisiny ity mpandalina politika ity ihany koa fa lalana mankany amin'ny fanjakana tsara tantana ny fanaovan'ny fanjakana ireny fanapa-kevitra ireny ary fanombohan'ny ady amin'ny kolikoly avo lenta. Tamin'ity androany ity kosa taoriana izay dia nanao fanambarana ny mpikambana avy eo amin'ny syndicat-ny mpitsara androanina ny SMM fanambarana izay milaza fa fitsoahana no nataondra matoa Claudine Razaimamonjy satria efa nisy ny IST na ny fandrarana tsy hivoaka ny sistany izay nomena azy tamin'ny taona 2024 ary nisy ny antsoina hoe garant izay napetraka tamin'ny fafito ny volana aprily teo. Lafombaovao hafa kosa indray voasoroka ny korotana teny amin'ny 67 hektara ny alahady teo ny kasa anatanteraka fitsaram-bahoaka tamina olavoaroiro iray ireo fokon'olona ka ny komissarian'ny BBT fafito no nizaka izany tsy totosa nefa izany fikasana izany ary olona misa telo hafa no voasambotra teo eo ny antso amin'ny fitoniana ny ministry ny filaminam-bahoaka mba tsy mora andairany atezera na ny tsirairay mitatitra ny vaovao Jerry Edouard Sizo Randretsalama. Tsy nilefitra ireo polisy avy tao amin'ny komisarian'ny Bobortan fafito ny alahady teo andian'olona maromaro mantsy noho nikasa hanafika ilay biro-panjakana noho ny fitakiana olona voasambotra noho ny resaka tsindronantsy ho atao fitsaram-bahoaka. Ireo polisy rehery vojitaitra avy amin'ny komisaria Foibe no nanampy ny namany niaro ny toerana ka nitarika torabato zany fiara ray no simba araka ny fanazavana olona telo kosa no voasambotra tamin'izany. Misy famotorana atao zany mikasika an'io dia izay ny tokony andrasany dia misy zany nanentana ny olona mitangorongorona teo dia efa nanomboka nisy toratorabato zany teo efa nisite hoe andao hodorana ny komisaria dia voatery moa zany nandray ny andraikitra nandefa polisy nanampy zany mba herovana an'izay komisaria sy herovana an'ilay olona nentina ataon'ny komisaria mba atao famotorana izay. Araka fanazavana hatrany dia voatery niditra antsehatra tamina famalina ny afara tamina tsindronantsy teny andotam-penaka ireo polisy ny boribory-tany fafito samborona ilay nampiasa zava-maranitra raha toka notsaboiny ilay naratra tokony ho tany miraiky amby folo ora sasany teo anefa no nirohatra nakany amin'ny komisaria ireo andian'olona nitaky fitsaram-bahoaka. Hoe tany misy lalàna ny firenetsika dia entanina ny olona rehetrarehetra hanaraka an'izay lalàna izay raha misy zavatra rehetrarehetra fa tsy rarina tsy manara-dalàna
dia hoentina eo amin'ny manam-pahefana mahefa dia anjara no mijery manao an'ireo fombafomba isan-karazany procédure raha tenenina amin'ny teny frantsay mba hoentina hoe naovana fanenjena raha misy fanenjena tokony atao. Voasoroka ny korontana teny amin'ny 17 hektara ny alahady teo tsy nisy fampiasana fitaovam-piadiana raha teo teny antoerana ny antso amin'ny fitoniana ny ministra filaminam-bahoaka mba tsy ho mora handairan'ny atezerana ny tsirairay. Fanentanana nareo polisy rehetra manerana ny nosy na amin'ny fanatanterahana ny asa, fanajana ny asa, indrindra ny fifandraisana amin'ireo vahoaka reo satria tadika ny polisy dia atao vahoaka dia ary atao hiaro ny vahoaka sy ny fananany izy dia azo ka ary tsara mihitsy azo indikisana tsara mihitsy ary ezaka izay ametraka n'izay fitokisany vahoaka amin'ny polisym-pirenena zay. Na dia miverina ny filaminana amin'ny ankapobeany alahady teo dia taratra ny sorosoron'ny vahoaka ny zavatra nitranga raha toka tany amin'ny faritany no tena nahitana izany dia miha mahazo vahana eto andrenivohitra indray ny fomba fanao. Ny ministry ny filaminam-bahoaka moa izay nanatitra ny fanambaram-pananany io maraina io teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba ametrahana mangarara eo amin'ny fomba fiasa araka ny nambarany. Lafombaovao hafa hatrany indray dia fahombiazana ny andiany voalohany hetsika foire fouille de Pâques izay nokarakarain'ny Canal 7 Events teny amin'ny village voire Andotabenaka nahatratra analy ny mpitsidika nandritra izay efatrandro izay ary anjaton'ireo mpandray anjara ny farana malmo ny hetsika foire fouille de Pâques mitatitra ny vaovao amintsika miarso Rojiravaka sy Zo Randretsalama. Farany hetsika foire fouille de Pâques 5 vao maika ny tombo hatrany ary mihoatra lavitra ny noeritreretina aza ny olona tonga tetỳ Andotapenaka. Porofon'izany izao filaharam-be hitantsika eto ampidirana izao izay ale rehetra ihany koa fen'olona mifanitsakitro. Fahombiazana ho an'ireo mpandray anjara araka izany ny hetsika foire fouille de Pâques mpandray anjara anjatony izay ny ankamarony ny safidiny anome fihenam-bidy ho an'ny mpitsidika avokoa tamin'ity alahady ity. Tena fahombiazana tanteraka, tena afa-po ary tena makasitraka indrindra mikarakara, tsy arakaraky ny mandiany voalohany azy fa tena nafa-po tanteraka. Izay manao ny fikarakarana volo sy ny tareha dia afa-po tokoa izay teo amin'ny fikarakarana ny foire fouille de Pâques nandritra izay efatrandro izay. Fihenam-bidy nataony izay teo amin'ny 5 hatramin'ny 20 isan-jato. Nafinaritra fa nandeha tsena betsaka ilay olona raha mbola misy zany manaraka dia mbola mazoto. Atao hoe 100% be zany le promotion tato aminay satria ny canapé d'ongle tato aminay zao 4 millions francs FMG dia lasa 2 millions FMG fotsiny dia nahazo. Hitana hoe fahombiazana tanteraka mihitsy ny première édition ny foire fouille de Pâques karakarain'ny Canal 7 Events. Ny entana aloha zany hoe natao araka maximum possible no entina taty farany estimation ny eritreretinay ataoko 75% afo daholo. Samy tsy nisy diso anjara teto fa nomena fahafampo avokoa ireo rehetra tonga tetỳ Andotapenaka na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe. Afa-po aloha bitsaka tsena karazana entana koa dia misy makazay sasany taneta misy mora mihitsy akanjo zao ny jereva madamo dia kilalao ny ankizy teo. Ny tena nafinaritra nataty aloha dia mahita an'le karazana entana be da be sady mora daholo le izy zany. Mampaka mihitsy zao nandehanana taty. Le hetsika foire fouille de Pâques nafinaritra be, tena nafinaritra. Mitondra ankizy lalao dia netsetsena kely. Dia mandehandeha le mitetitety anazy fotsiny na tsy vidy ara dia mafinaritra. Mafinaritra daholo zay jereny. Tena
mahafinaritra aloha ny naplanao ankizy e manantena ny andeha manaraka indray be zavatra azo jerena be dia be sady maro isafidianana dia azoazo daholo ny vidiny misy promotion daholo. Manahoana kosa ary ny fahitany ny mpikarakara ny andiany voalohany hetsika foire fou de Pâques. Ny foire fou de Pâques zany dia nafapohatra eto satria tranoiva eo amin'ny 300 eo ary mpitsidika latsaka kely nefa tralina dia eto dia manararoatra misaotra zany ny mpandray anjara rehetrarehetra na mefatokisana ny canal 720 amin'ity andiany voalohany ity andiany voalohany tranoiva 300 nefa ny efatralina mpitsidika dia misaotra betsaka ny olona tonga nitsidika koa zany zay mino sy mananteny zay fa samy nahita ny tandrify anazy daholo ny olona dia afapo daholo aloha zay nanontaniana zany na ny mpandray anjara rehetra eto noho izany verina tsy hoely eto amin'ny toerana ity zany ny foire fouille dia matetitetika izay amin'ity taona ity. Mariana fa tsy mijanona treo ny hetsika omaniny canal 720 efa ao anatin'ny fandaram-potoana sahady ny Egio Show andiany faefatra izay ho totosaina eny amin'ny village voara Antotapenaka. Canal 720 moa zany dia mikarakara ny Egio Show koa amin'ny herinandro ambony 14-15 avril ohatry hoe salon asiatique eto amin'ny toerana ity ihany dia aorianan'izay indray fotoanantsika any amin'ny palais des sports amin'ny salon maison et déco sy ny salon bébé petite enfance miaraka atao reo amin'ny volana ambony. Zay no programme aloha hatreto amin'ny volana eto fa afaka volana vitsy eto efa miverina eto. Mbola iresaka betsaka n'izay fetin'ny Pasika izay ihany koa isika ao anatin'ny vaovao manaraka ho arahantsika aoriana ireto dokam-barotra reto. Mitoy ny logité ao anatin'ireo vaovao samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ary dia iresaka ny Pasika aloha isika. Herinandro alohan'ny fety Pâques dia mbola vitsy ireo olona nisafidy tsy hivoaka any Antananarivo noho ny fahasahiranana no antony izany raha sendra tafaresaka tamin'ny mioza miaranjatofo sy anjarakotonozainy izy ireo. Araka izany dia maro ireo olona nilaza fa ankalaza ny fety Pâques eto andrenivohitra ihany ao ireo amonjy hetsika eo koa nefa ireo olona izay hipetraka ao an-trano izay miaraka amin'ny fianakaviany. Ny farany herinandro teo ny 3 volana faharoa ny sekoly ambaratonga fototra voalohany sy faharoa eto amintsika miala sasatra mandritra ny herinandro ireo mpianatra ao anatin'izay anefa mbola vitsy ireo nisafidy ny hivoaka an'Antananarivo raha nambarany ireto tompona ndraikitra eo anivon'ny kooperativa ety amin'ny fasany karana ireto. Tena malahelo mihitsy milaza aminareo fa tena tsisy ny olona zao varotra ihany zao mba mandeha tsikelikely zay zao taloha mba malasa tôbila 3 isan'andro fa zao ray ihany ara mila tsy hofeny. Tena vitsy ny olona tamin'ity tena vitsy fa tamin'ny heritaona izy mba hafahafa kely fa tamin'ity tena vitsy kely ny olona tsisy mandeha mihitsy. Pasasy mbola misy firy mety larbianina lakamisy vao maro ny pasasy. Saika anantanteraka fety isan-tokantrano miaraka amin'ireo fianakaviana amonjy hetsika manokana izay no voalazan'ireo tojanay fa ho ataon'izy ireo anamariana ny fetin'ny Pasika amin'ity taona 17 ity. Ka ohatran'ilay fiainana efa sarotra amin'izao sarotra ilay teny hoe hivoaka ho aiza na hivoaka ho aiza efa ao an-trano ihany aloha manafanany ao an-tokantrano. Betsaka aloha hatreto zany ny ankizy aloha efa any amin'ny bateau bitsy amin'ny mahazatra azy fa ny lehibe efa mana programme fa ny ankizy efa any mahazatra azy. Dia tsy mivoaka atao tsara eto tanàna ihany. Tsy mivoaka aloha fa mijery fety aloha no eritseretana amin'ity. Ngamba tsy aloha amin'izao noho ny fahasahiranana janonao an-trano mihitsy zany. Betsaka moa ireo hetsika misy eto andrenivohitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika anisan'izany 10 party izay karakarain'ny Dream In ny alahady sy ny alatsinain'ny Pasika etsy Ambohimanambola. Ho an'ireo kristiana dia ny nanomboka androany ny herinandro masina herinandro natao iomanana hitsenanana izay fetin'ny Pâques izay.
saika misy fitaom-pivavahana indro isan'andro any amin'ireo fitandremana sy paroasy tsirairay avy manomboka amin'ny alakamisy masina no tena mihabetsaka ireo kristianina manatrika izany. Fiangonana roa samihafa ary no nalehan'ny rindra tahiry sy misy tarazafinjatovo androany nijerena ny fiomanana sy ny fandaminana manokana amin'ity herinandro masina ity. Eto amin'ny ekary Tsaramasay tahaka ireo fiangonana katolika rehetra nanomboka ny alarobia lavenina no nisy fiovana tato anatin'ny fiangonana. Nosaronana lamba avokoa ireo sarimasina rehetra sy ny lakroa, tsy miala ireo lamba ireo raha tsy amin'ny sasakalin'ny Pâques, fotoan-dehibe atsiarovana ny tsanganan Jesoa. Ny lamba, ny rideau miova ho volomparasy avokoa. Ny anton'izay moa dia hoe misy ny fotoana hifaliana ary misy ihany koa ny fotoana ala alelovana sy hibebahana. Dia izay zany dikan'ireo hoe misarona ny sary, ny miova volomparasy ny loko. Ankoatra ny fiomanana hita maso Andranariva ihany koa no andraisan'ny ekarany confesse lehibe fotoana natao hanadiovana ny fahotana rehetra. Pretra 20 isa no iandraikitra izany. Ao aorian'ny androany dia namarika betsaka ny herinandro masina, ny zoma masina. Ny zavatra atao anatin'izay herinandro masina izay dia fiomanana ny Pâques. Ka ngeza indrindra anisan'ny lehibe indrindra fiomanana dia aloha ny vavaka ary eo koa ny kofesy. Mandritra ny herinandro misy toy ny mahazatra ny vavaka maraina, lamesa maraina, ary atao tofanao any amin'ny paroasy maro eto amin'ny diocèse dia misy ny kofesy isaky ny hariva ho an'ny kristianina rehetra afaka amin'ny kofesy. Manamarika manokana izay herinandro masina izay ihany koa ny FJKM. Misy hatrany fotoam-bavaka isaky ny hariva ankoatra ny efa fanao isaky ny maraina. Raha ny fanazavan'ny mpitandrina ho an'ny eto Andavamamba Kristy velona, manome lanja manokana ny pasika ny kristianina raha oharina amin'ireo fety hafa ankalazain'ny fiangonana. Tsapa tokoa ny fiovana satria ny faran'ny takariva faran'ny andro tahaka an'izay moa ny takariva tahaka an'izay tena mahavorom-penakavy dia mahaliana ny olona kokoa ary ny vanim-potoanan'ny herinandro masina ny tena mahasarika ny olona ny mamonjy azy mihoatra ny herinandro mialohan'ny krismasy na ny herinandro mialohan'ny pentecoste fa mialohan'ny pasika dia tena mahaliana ny olona indrindrindra moa ny alakamisy sy ny zoma masina tena maro be mazakazaka mitoditody mamonjy ny fiangonana rehefa fotoana tahaka an'ireny. Saika hitovizan'ny finoana mankalaza ny fetin'ny Pâques ny tsy maintsy ilana izay herinandro masina izay. Atsiarovana ny lalana ny diaviny sy izay natrehany tao aorianany ny akarany tao Jerosalema io. Ny dikany hoe fahatsiarovana eo amin'ny teny fototra dia hoe famerenana hatramin'ny voalohany amin'ny endriny tamin'ny voalohany ny zavatra izay nitranga tamin'izany fotoana izany ka dia mahatsiaro n'izany fijalian'i Jesosy izany ny kristianina rehetra amin'ity herinandro ity ary izay no mampiavaka ny atao hoe herinandro masina ahatsiarovana ny lalan'ny azo fijaliana izay nitondra ny kristianina ho amin'ny famonjena. Isaky ny alakamisy masina no anamariana ny fiaraha-misakafo farany nataon'i Jesoa tamin'ny mpianany mitoy ny zoma masina ny fanomanany tena izay amerenana ny lalana ny zoran'i Jesoa tao anatin'ny fijaliana. Tsy tapaka isan'andro izay fotoam-bavaka izay hatramin'ny aladin'ny Pâques. Ny sabotsy masina kosa mazana no anomezana ny sakramentan'ny batemy ho an'ireo mpino katolika. Eo amin'ny lafiny toe-karena indray kosa andeha kely ho any amin'ny faritra atsimo no nosy asa fiveloman-tena ataon'ny mponina any Ambosary ny fiompiana akoho gasy nisy ny tetikasa vatsian'ny vondrona Europeana entina hanampiana ireo mpiompy ireo. Nahitan'izy ireo vokatsoa izany araka izao fanadihadiana tany an-toerana izao. Mponina amin'ny commune miisa 12 ao amin'ny distrikty Ambosary no mahazo tombontsoa amin'ny tetikasa azara izay vatsian'ny vondrona Europeana. Mikendry indrindra ny fampitomboana ny vokatra fihinana ka isiany sakafo ampy mandavataona amin'ny isa tokantrano ny tetikasa. Tansa maro ary no mahazo tantsoroka avy amin'ny AVSF amin'ny fomba fiompiana akoho gasy no hatsarainy. Anisany ahitan'izany eto amin'ny commune Bearasy Jivory. Taloha zareo zany fa manana akoho ihany ao zany misy rotelo zany fa tsy manaraka an'ireo teknika reo dia rehefa vita ny fampiofanana an'ireo mafara eo dia do tena akoho iry zareo akoho gasy ihany le izy
dia akoho gasy io efatra vavy a lahy anankiray dia igny zany ataon'zareo fa zay tsy mampiasa rasy vaovao zany rasy amélioré fa rasy lokaly ihany zany zay le akoho gasy noatsaraina. Ankoatra ny fanofanana dia manampy amin'ny fanaraha-masony fahasalaman'ny akoho ihany koa ny tetikasa azara ary miara-miasa amin'ny veterinera tompo-paritany sy ny ratsa mangaika voakasika izany. Voalazan'ireo tantsako fa mahavonjy sy manala ny fahasiaranana andavanandro sy mandavataona tokoa ity fiompiana akoho gasy noatsaraina ity ary miroborobo be ny fiompiana rehefa manaraka ny toromarika sy ny fenitra teknika ny mpahazo tombontsoa. Anisy fambriany zao tetia zay le fanivarotra akoho ireo lefa igny ireo nefako any. Siloko zay anako ireo tamin'ny fakomaly zay lefa nangalaka akoho raiky ireo lefa igny indesiko dokotera. Tena mahavitsy problème. Anohananay ny fampianaranay zaza fa zahay mampianatry zaza zany fa misy zaza efatry ny nampianaranay arika amin'ny ambosary agny mianatra amin'ny master zay zany gn'amarotanay anazy zay zany nofa misy ola hovahanay zay zany zay vao magnano hoe ohatry handefa écolage-ny zaza zany zahay da igny zahay mamaso ka zay amizay nofa magnano manahaka anay zao hanany zao maray zao zahay dafa mandefa eninalina koa zahay zao hanany zao maray manao zay zany zahay da amin'ny fondro-tragno igny da amin'ny écolage-ny zaza egny da amin'ny sakafony. Indroa na intelo isan-taona ny tantsano mivarotra ny akoho eny an-tsena ankoatra ny famarotana iray na roa mahalana arakaraka ny filana tampoka ao an-tokantrano. Ao anatin'izay toe-karena izay hatrany toa ny Rwanda Tanzania dia nandray ny andiany faharoa amin'ny African Business Connect ihany koa i Madagasikara. Etsika ara-toe-karena izay natao ampiroboroboana ireo orinasa marokana any amin'ireo firenena manana fifandraisana ara-barotra amin'izy ireo aty Afrika. Isan'ireo nanamarika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny African Business Connect teto amintsika ny fanomboan'ny fiara-miasa eo amin'ny ivotoerana miandraikitra ny fampiroboroboana ny fanondranana entana avy any Maroc na ny Maroc Export sy ny ITBM mitatra ny vaovao amintsika ary rindra Sikasa mbola manana. Kigali, Dar es Salaam sy Antananarivo no nifandimina indray ireo mpandraraha ekonomika marokana ahitana orinasa zato nanomboka ny herinandro teo ao anatin'ny tetikasa African Business Connect izay nokarakarain'ny Maroc Export sy ny BMCE. Ny zomalasa teo nanomboana izany ho an'i Madagasikara ary isan'ireo nisongadina andritra izay sahady ny fifanaovantsony ampiara-miasa teo amin'ny International Trade Board of Madagascar na ny ITBM. Ankoatr'ireo orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana marokana misy 20 vonina ampiasa vola eto Madagasikara dia mpandraraha malagasy misy 700 ihany koa no niaona tamin'izy ireo nandritra ny B2B. Isan'ireo naneho ny fahavonona ny BCME Bank of Africa anampiarabola ireo tetikasa miombana amin'ny fananganana foto-drafitrasa naharitra 770 ora ny fijanona ireo delegasiona marokana ireo eto amintsika nandritra izay African Business Connect izay mpandraraha avy amina orinasa 20 avy any Maroc no hijery akaiky ny zava-misy eto Madagasikara mba ahafahan'izy ireo ampiasa vola eto amintsika ny B2B izay isany anatanteran'izy ireo izany. Iverenantsika kely mahakasika ny hetsika amin'ny ty farany herinandro ity. Ho an'ireo izay mitady fialamboly miavaka ho amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pâques dia misy indray amin'izao ny hetsika Maison Ondé, hetsika izay karakarain'ny Magic Land ny sabotsy alahady ary ny alatsinain'ny Pâques etsy amin'ny domaine Mall Maison Ilaf. Ampiavaka izany ny haingo izay entin'ireo mpikarakara hisariana ny rehetra. Mananika ny andiany fahatelo izao ny hetsika karakarain'ny Magic Land la Maison Ondé tsy miova fa etsy amin'ny domaine Mall Maison Ilaf no anatanterahana ny hetsika mandritra ny 3 andro manomboka ny asabotsy ho avy zao. Misy hevitra eo amin'ny folo mahery kely eo, misy ny ambany dia misy ny eo ambony-driana, afaka hitanareo ny haingon'ireny hitanareo ny film mampitahotra kely eny amin'ny télé reny dia amin'io zany nareo afaka ohatrany hoe miaina ao anatin'le film mihitsy nareo fa tsy amin'ny télé tsony le izy. Dia manomboka amin'ny 2 ora atoandro ka hatramin'ny
sasakalina ny fivarotana ny tapakila nina moa nitanjonay dia hoe mba matahotahotra kely nareo dia miaraka amin'ny namana olona valo atreo amin'ny valo miaraka miditra mijery an'ilay izy ao anaty efitrano maromaro no misy ny fampitahorana ary miavaka ny ravaky ny trano amin'ny ity andiany manaraka ity ao anatin'ireo efitra roa ireo ampiavaka ity andiany manaraka ity ihany koa ny fisian'ny forréanté manomboka amin'ny 7 ariva ny asabotsy alahady ary ny alatsinainy ny pasika forréanté zany hoe makany anaty alinareo misy haingo koa misy zavatra mety hitanareo tsy ho teneniko eto daholo izy manjary lasa tsisy surprise tsony zany rehefa tonga any dia manomboka amin'ny 7 ariva iny azona atao miaraka amin'ny namana ihany koa valo konkoa ny fetran'ny olona azo mitsidika amin'ny visity anankiray tsy maintsy 12 taona no mihoatra no afaka tonga any an-toerana raha ny fanazavana akoatra ny maison hanté sy ny forêt hanté isy ihany koa ny lalao sy fialamboly miavaka ho hita eny an-toerana eo amin'ireo vaovao avy any ivelany indray maro ireo olona nidina andalambe ao Budapest manohatra ilay lalàna izay mitarika ny fanidinany université iray any an-toerana na ny université d'Europe centrale izy io izay naoriny ny miliardera iray antsoina hoe George Soros. Des dizaines de milliers de personnes se sont omaly alahady mivondrona maro be tahaka izao ireto olona ireto tsy manaiky ny anakatonana ny université ao Budapest io ivitoeram-pampianarana io izay efa niorina tamin'ny taona 1970 ary misy mpianatra manodidina ny 700 avy amin'ny firenena isan-karazany amin'izao fotoana manainga ny filoha izay miray antoko amin'ny lehiben'ny gouvernemanta ireto mpitokona ireto mba tsy hanaovany soni ilay lalàna vaovao mitarika ny fikatonan'ny université. Je pense que cette manifestation raha ny hevitra aloha ity fitokonana ity dia mifandray amin'ny fitsipika lehibe hafa mihitsy l'université d'Europe centrale visée par la loi. Je pense que la amiko kosa indray dia efa miakivy amin'ny fitondrana ny olona satria ny ankamaroan'izy ireo tonga eto tsy mahafantatra ny université io akory. Un projet de loi raha ny fantatra tamin'ny zoma teo no nalefa teo anivon'ny parlemanta ny volavolan-dalàna momba ny famatsim-bola ny fikambanana tsy miankina rehetra araka izany oferana ary apetraka ny mangarahara ho an'ireo mpianatra mandray fanampiana ara-bola avy any ivelany isan'ireo matiantoka amin'izany anefa ireto mponina ao Hongrie ireto satria ny vondrona George Soros dia isan'ireo manome fanampiana ireo fikambanana tsy miankina ao Hongrie izany hoe mamatsy io fianarana io. Anisany mampitolagaga ny mpanao gazety iray moa ity tranga ity noho ny amaroan'ireo olona tonga nanao diabe toy izao. Euronews Budapest. Mbola nivelany hatrany. Tao anatin'ny iray andro dia olona roa no namatitra ny tenany tamin'ny bomba tao amin'ny fiangonana roa samihafa tao Egypte maro ireo maty sy naratra vokatra izany fanadiadiana. Quelques heures à peine après le double attentat suicide en Égypte. Fiangonana roa samihafa no nitrangany loza tao Egypte omaly. Ny voalohany tany Tonta avaratry Egypte. Raha mbola teo ampanomboana ny lamesa maraina izay anaovana ny sampakazo ireo olona no nivoaka avy hatrany ny bomba izay nifatotra tamin'ny vatan'ny olona iray. Vokatra izay 720 ireo olona maty ary 770 ireo naratra. Tahaka amin'ny mahazatra moa dia mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra ny ivelany ity lamesa iray ity tapaka avy hatrany izany nandritra ny fotoana nitrangan'ny fipoahana. Ny tranga faharoa kosa indray dia nanoloana ny fiangonan'ny Saint-Marc ao Alexandria ao Egypte hatrany omaly volakandro. Vokatry ny fipoahana hatrany dia olona 17 no fantatra fa maty ary 770 naratra. Tao an-toerana ihany koa olona iray fahatelo hafa no tratra ny polisy ny kasany anapoaka bomba toy ilay teo aloha ihany saingy voasambotra avy hatrany izy. Izay no mamarana ny tapany voalohany tato anatin'ny logité ireto indray no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Isan'ireo hitanao anatin'ny ID Sport ny vokatry ny fionan'ny Knap Sport tamin'ny ID Sportivo Dolibolo sy ny fiafaran'ny fiadinan'ny amboaran'ny filoham-pirenena taranja baskety. Mandrimandry manana aretina ny mety ho hevitra izany sy ny lohan'izay obolana izay no arahanao ao anatin'ny oyanao. Milina sady fanasan-damba no sady fandrahoana sakafo izay no entina aminao ao anatin'ny hafakely.
santionany amin'ireo hitanao ao anatin'ny zanam-pandarina faharoa ireo rehetra ireo dia manasanao anaraka tsy tapaka ny logité ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Tapan'ny faharoa ny logité indray izany manomboka eto ary dia tsara fana miaraka amintsika. Salama tsara ianao? Salama ritsakahina, salama daholo tsika rehetra tompoko. Ya dia ny miteniteny foana. Mialika rea manolotra ho anao. Ya, irisaka kely mikasika an'le raharaha le Claudine Razay mamonjy tsosika aloha ty ampiandohana fa tsy dia ny hevitra loatra ny tena mamay anareo hoe makatsy asa makaroa ary tsy zany koa ny hipetrahako eto fa ny zanatsanisa nefa mieritreritra ihany hoe tsy mbola nisy fitondram-panjakana ny joro teto Madagasikara ka nisy tareny zavatra ohatr' izao zany hoe ny olona ao andapa ny olona anatin'ny fanjakana no atsona samborona atao fanadiadiana zay zany aloha tena point fort anankiray dia mahalasairitreritra anazy zany hoe ahoana ny mahatonga n'le fanjakana manapa-kevitra ohatr' izao satria na tianao na tsy tianao institution anankiray ao anatin'ny fitondram-panjakana ny bianco dia zany ndray zany mieritreritra hoe mety mba eritreritra manokana izy hoe mety hevitra tena avy any mpamatsy vola mihitsy io baiko zany hoe mpamatsy vola dia mila hoe madio mangarahara ny fitantanana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka izy tsy manao hoe raha anina sambory na raha anina didio na raha anina antanio fa izay fihetsika zay fotsiny ny tena ilainy ilainy mpamatsy vola na ame sorabola zao mpamatsy vola tatoato entsika tsara amina million de dollars sy ny karasy zany amina million d'euro maromaro dia reo mbola mipetraka fotsiny eny aloha fa melohany hiposahany reny vola reny zany dia misy matoky fa misy condition maromaro apetrany hoe ty loha ataonareo ty loha ataonareo fa mamean'io volo io izay zany resaky zany mety tsy fantatritsika olo tsotra mety na mpanao gazety raha tsy mahafantatra an'izany fa tena mety any amin'ny sehatra avo any zany ka raha fehezina zany dia zao hoe zay fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana aloha avahana kely aloha tsy ny antoko amin'ny fitondrana fa ny antoko amin'ny fitondrana manana ny heviny satria olona anazy eo amin'ny antoko le izy fa ny fitondram-panjakana zay fihetsika ataony eo na any amin'ny tafitra zany na any amin'ny fitsarany zany dia miankina amin'izay no anatsara endrika amin'ny fitondram-panjakana eo anatry amin'ny mpamatsy vola sy mivahoaka na anaratsy endrika azy zay any ny azoko lazaina angambany ankoatran'izay mety mbola loloatra ihany fa reo maso ivo rehetrarehetra misy eto amintsika ireo zany zao mbola tsisy miteny zareo mbola tsisy maneho ny heviny raha tena marina koa nge tsy dia misy ilana ny hevinindreo loatra satria raha pirenentsika izy fa noho zareo le mampiasa vola sy manome volantsika ao ampiasaina eto dia sarotiny kely ihany izy anana ny fotoana miandra zareo ny fisotran'le raha dia amin'izay fotoana zany ao an'izy aneo ny zay heviny zay andao nareo etiko mandeha mijery tsena anankiray any ambanivohitra tsy olazaiko anareo hoe aiza le tanàna foatran'izany ny tsena rehetrarehetra any ambanivohitra dia fantaritsika hoe inavy no amidy eo ambanivohitra dia hitatsika eo ny anton'izay toy zao any ambanivohitra dia jereo fa kitapo tsy kitapo sy arony reo zany zao le kitapo fa sina vokatra zay zao nydikany anankiray zany hoe mpamboly dia ilainy tatsaha ny mividy kitapo ho asiny ny vokatra sy itony le goelako tony zany zao rehefa mamboly vary ny olona dia toeny itsaha iny mba ialany vovoka sy ny fasika dia asinan'ireny ny vary dia milamina tsara ny angady fitaovana tena ampiasain'ny tatsaha reny zany zao tena hitanao eny an-tsena naiza kitapo dia reny koa ny angady rehefa mahazo angady sy kitapony olona ka mamokatra dia mivokatra ny vary dia io vary io no entin'ny tatsaha zany makany tsena amidy mila voly izy satria be dia be reto avy hitantsika amin'ny sary manaraka io inavy zavatra amidiny rehefa
mivarotra vary izy io vary io zany rehefa avy mivarotra eo izy a mahazo vola dia vidy an'reto entan'reto avy zareo tsara aloha kaskety zany ilainy avao io reny kitapo kely reny saky-banany reny manomboka ilainy reny satria manana telefona daholo ny olo lany dia ny karapanondro koa sy ny vola koa efa apetraka ao anatin'ireny ihany koa reny zao mikapy reny kapa koa ny olona satria mamahy ihany ny tany dia mifaritaka ihany rehefa miatsena reny zao ny polo akanjo ambony rehetrarehetra mandeha dolidoly tsika tsymijerale couleur reny ny clotte short reny ary vaovao daholo a tsy dia mahita friperie ianao dia akoatran'izay a mandeha ndraiky io ny sakafo fitafiana zany aloha nandeha teo a dia mandeha ny sakafo rehefa eny an-tsena dia tsy fahita mofo topaina vilany andrahoana an'ilay sakafo tsy miala mananasy na dia samy mpambola mivarotra ihany fa za mamboly akondro dia ianao mamboly mananasy dia fanakarentsika ie fangaron-doka sakay ny anana voatabia so mety fenao hoe any ambanivohitra dia mahita an'ireny mahita tokoa ianao fa tsy nrehetra mamboly to zany zao any laoko tony trondro mainy tony zay azo tehirizina any an-trano tsisy problema na dia mitarika voalavo any ihany koa azy fa azo tehirizina maritra reny zany a ny hena dia hitanao ihany koa satria isan-kerinandro ihany a ny olona ny mihinan-kena amin'izao fotoana zao satria efa sarotsarotra ny mividy hena dia manararoatra mividy hena zany a rehefa eny antsa eny dia jereo tsara zany a fa resaka sakafo zany sy ny resaka fitafiana tsy ataon'ny olona tsy ataon'ny olona mbanjavatra aorian'izay fa mandeha mikojakoja madinika toy zao ny sosoa an'ny vehivavy tsy fantatra misy déodorant reny ny savony ny pile enona radio ary ny radio rehefa any ambanivohitra tsy dia mihaino hira loatra izy a fa eo amin'ny fotoana fiainona vaovao eo ihany izy a no mihaino azy a satria mira tehirizina maharitra ny arona dia ilainy koa amin'ny fiainana andavanandro a ny so ilainy amin'ny fiainana andavanandro reny koa ny kojakoja kopy ny zinga ny lovia sy ny karazana ary tsy dia betsaka le izy fanafody tompoko hita amin'izao zany fa ny toeran'io a tsy misy mpivarom-panafody mety misy CSP fa tsy misy mpivarom-panafody fa ny condition mipetrahan'ilay fanafody zany dia any anaty baoritra fotsiny ihany a dia mety mafanana dia fanafody mitady atsika azy na izany aza dia misy ihany koa nefany a kojakoja zay atao fanomezana ho an'ny vehivavy ny collier sy ny karazana sy ny karazana hitanareo io a paraky tsy mandeha sigara ny ambanivohitra ny tompoko a fa io a no finosina anaty taratasy dia fohana na totoana dia lasa paraky hohanina fa tsy mandeha mihitsy a any amin'ny faritra iny a ny sigara raha fehezina ina avy ny zavatra hitantsika teo a raha izy hitantsika tamin'ny sary io fa ianao kosa tsy nahita teo na kely varavety aza tsy mivarotra tsy hitanao eny an-tsena ny stylo a sy ny cahier sy ny solaitra sy ny lacré dikan'izany zany resaka fanabiazana zany a any amin'ny sihatra any amin'ny andihan'ny fahatelo na any amin'ny fahaefatra any a fa tsy manana ny toerany mibahana tsy hitanao teny ihany koa ny fitaovana ara-panatanjahantena zany felam-bolo an'ny tanora tsy nahita baolina ianao tsy nahita maillot ianao tsy nahita godasy ao mandefitra zany amin'izao fotoana zany tsy hitanao teny ihany koa ina ihany koa mbola tsy hitantsika mety ohatra hoe CD na film tsy mandeha zany tena mbola ahitana taratra zany fa sahirana le olona tsy mandeha zany na dia filam-boly ilaindry zareo aza fa dia mandefitra zany rehetrarehetra zany le mpivarotra ny letana zany efa mahafantatra teny meloha hoe manahoana faripiainan'reto olona reto a inona mamay azy sy ny tsy mamay azy fa raha ny tena marina zany tany amin'le faritra misy an'le tsena iny a dia mandefitra daholo ny zavatra rehetra resaka ara-pahasalamana zany dia tsy mandeha ihany koa fa manao dokotera tenany zany ny olona dia misy olona anankiray zany zao a ohatrany tsy dia salama loatra dia nihinana amoxia dia na tsaratsara azy iny a dia tia misy raha matoa anankiray koa dia izaka ohatrany tsy salamalama tia hohanina le amoxia hohanina pénicilline dia raha matoa nefa tsy nazaka tonga dia maty vita matavy teo fa dia izay ny fandehana na dia misy fanafody aza any amin'ny dokotera mety ratsaka ambany ve tia sa ahoana fa nefany a amin'ny toerana ohatran'ireny a isaky ny hôpitaly zao CSB dia efa misy a vata fampangatsiahana anankiray ngeza be mihitsiny a zay panneau solaire amin'ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro a no andehanany a ary dia azo antoka mihitsy amin'ny fanafody ao a fa dia magaga fa dia tsy mankany ny olona maraika fa amidy le fanafody misy vaksiny tehirizina koa ao a kanefa misy an'izany izy a
dia efa zay ny fiainan'ny olona efa tsy raha rahantsony fa dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao mpamboly ry zareo fa tsy nahita masomboly ianao tany amin'ny toerana io na kely varavita tsy misy zesika midy any tsisy fitaovako amkarana koatsy ny angady any dikan'izany zany tena mbola tsy mieritreritra fivoarana zany fa nohaniny androany fotsiny no tena kasain'ny olona rehetrarehetra ary io saky manerina any Madagasikara nefa lehibe ihany le tsena lehibe le tsena tompoko manomboka amin'ny valo sasany maray ny tsena io ary tsy miravy io raha tsy any amin'ny telo sasany amin'ny efatrora fa dia ny ataon'ny olona ao dia mivezivezy mividy an'ireo zavatra mivarotra izy aloha dia tsy volazony no vidianany an'izay hoe siramamy na kafe na sira na menaka kely entina mody dia ny lehilahy moa zany manalanala azy kely amin'ny tokagasy eny enaniny eny dia ny vehivavy ihany koa misotro kafe kely sy reny le mofomofo reny satria any ambanivohitra mofo dipaina tena tsy azo ialana mihitsy ohatra ny tsy tany an-tsena ianao raha vao tsy mitondra mofo dipaina mody ia saotra anao nitondraan'izay sarisary avy eny an-tsena zay andeha kely ho eny amin'ny kanja indray sika ao anatin'ny idée sport ary dia maromaro tokoa ireo vaovao ao amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'iny farany herinandro iny ao anatin'izay ohatra ny fiovan'ny fitantanana teo anivon'ny fédération malagasy taranja baolina kitra misy ihany koa ny vokatry ny fiaonan'ny Knaps Sport tamin'ny Desportivo de Libolo izay tamin'ny farany herinandro iny ihany koa ny fiafaran'ny fiadinany amboaran'ny filoham-pirenena teo amin'ny taranja baskety sombitsominy amin'ireo entiny ny andro lalaina Andriamasy sy misa Razafinjatovo zany adiny samy équipe-ny Boeny ny lalao famaran'ny coupe du président taranja basket sokajy lehilahy NA tamin'ity dia ny fanandrina ny ASCB sy ny SBBC nitanterana ny sabotsy ariva lasa teo teny amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina nazava ny fandresen'ny ASCB tamin'isa 27 zay efa nitarika tamin'isa 7 teo Pelatsasatra Ribila sy Livio ity ekipa nitantanan'ny Ravonimbola Jeannot ity raha teo no efa tompondaka tamin'ny fanitsanana ny faritra avaratra natao tany Mahajanga sy tany amin'ny play-off tany Fianarantsoa teo amin'ny sikajy vehivavy indray dia tamin'isa tery dia tery 7 no 8 nandreseny fandrefiala ny Ambitoal 7 no 4 nisa teo Pelantsasatra ary 7 teo amin'ny fiafarany ampaefapitaona fahatelo ny filoham-pirenena Era-Jonior mampianana mihitsy no nolotra ny amboara teto teo amin'ny loha fiaditoerana dia ny COSPN teo amin'ny sokajy NA no nibata izany rehefa nanilika ny Ambitol tamin'isa 1 no 7 ary ny tamifany larina fahatelo ho amin'ny sokajy vehivavy rehefa nandresy ny Dieu avaky nakaratra tamin'isa 12 no 15 raha ty arivo Livio Rosto mpilalao ASCB Boeny no voaositra ho mpilalao mendrika sady mpampidi baolina betsaka indrindra teo amin'ny sokajy lehilahy raha Isaro Bidravaka mpilalao fandrefiala no mpilalao mendrika ary Judith Fenso any fandrefiala ihany koa no mpampidi baolina be indrindra teo amin'ny sokajy vehivavy tontoso io takarivo iny famindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny fédération malagasy taranja baolina kitra teo aloha zay lasa filohan'ny confédération africaine ho antaranja baolina kitra Ahmad sy ny filohan'ny FMF mpisolotoerana Andremiasa Sododa famindrana n'ireo taratasy rehetra momba ny vola sy fitantanandrarany FMF ary ireo fiaramiasa tamin'ny mpiaramiasa toy ny Telma izay toy ao anatin'ny efa taona manaraka ary ireo asa maro toy ny fanamboarana kianja sentetika amin'ny barika 5 fotoana ihany koa izay naneho ny Ahmad ireo olona notendreny ary asa aminy any amin'ny CAF toa ny Edi Amel mpanolotsaina ratsirasera Lomitsy Ludovic mpanolotsaina Mbalalana ary Rakotomalala Stanislas izay ho lehibe ny Brown CAF eto Madagasikara fantatra koa fa nekeny filankevy fitantanan'ny FMF ny idira mpapasole ho isan'ny CE ameno ny banga
voatana ny club recreativo de sportivo d'Olibolo ady sala rainoray ny knapsa sport ny sabotsy tolakandro lasa teo teny mikanja ny vontovorona tao anatin'ny lalao pahinina 12 mandroso ho an'ny fiadina amboaran'ny confédération africaine na de somary nilamindamina tamin'ny fanafiana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany aza rianto sy ny ekipany de tsy nakobana rato mihitsy ry Niasexas Francis fanafiana vice de vitsy kosa no azony angolais teto izay nandefa tamin'ny tolotra lavalava an'ilay lohalarina goavambe Mamadou Diawara nezaka nanafika ny knaps raha vonitra amin'ny fizaram-potoana faharoa ary natetika saika nakoban'ny rato nandrasany Ricardo tsy nampoiziny rehetra nefa mivalim-panafian'ny Angola izay nifaranany Julsi Kaya tany anaty arato nandrasany Jols nezaka nanenjika avy teo rinjiva sy ny ekipany saingy efa tany amin'ny fanampitoana ny lalao vao nasala ny isa izy ireo ady sala rainoray izay ratsiratsy ho an'ny ekipany knaps amin'ny lonverina natao any Angola afaka 10 andro azo atao tsara nefa mandrisy azy ireo mbola voatanany LGK plus ny larana voalohany eo amin'ny fiadinany zay tompon-dakana lamanga taranja bola kitra taoriny lalao mandroso mbola navitana namotsana ny sokafoto tamin'isa 3 izy ireo ny alatolakandro lasa teo tena mikanja be ny mamasina tafidy no larana fately kosa ny tana formation FC zay lavy ny Kosfa tamin'isa 4-2 niakatro larana faharoa ny Asadema zay nandavy ny Sabnam FC tamin'isa 2 ny zomalotolakandro lasa teo tena mamasina ihany tompon-dakana ny lalao mandroso zany ny LGK plus nanana isa 1-20 melony dirana am'ireo lonverina kianja mangadiady mpivarotra nangoronetana no tazana tena mikanja malakamana lahady lasa teo kianja zay tokony nandray ny andro faharoan'ny fiadina zay tompon-dakana lamanga rugby tsy nisy niakatra kianja nefa ireo ekipa tao amin'ny vondrona be noho ny fatoron'izy ireo ivalina amin'ny division fahatelo raha araka ny taratasy nalefa ny malagasy rugby ho azy ireo tonga teto akianja ihany ireo ekipa fa ny TFM Ankasina rery no sahy lalao foana avokoa noho izany lalao tamin'io ny menimeny ireo mpijery ary nitakiny amerenina ny 2 fidirana nomena tapakila avokoa izy ireo mba hidirany amin'ny lalao manaraka tezitra mafy noho izany ny filohan'ny lamanga rugby ary nilaza ny itory ny malagasy rugby ny toyan'ny zavatra atao aloha zany mazava loatra aloha zany zay tsy maintsy ametraka fitoriana satria nisy ny volalany fa ny manana zao zavatra rehetra zao tsika tia metraka zavatra tsara tanaty tontolon'ny rugby dia zay aloha zany zavatra voaloha tsy maintsy hitranga faharoa manarakaraka an'izay amin'ny faambaratonga mahefa rehetra ihany koa aminay fahitana izao gérance ny rugby tsy mandrosany amin'ny faritany ny rugby fa mandrosa eto Antananarivo indray ny korontanina aminay zany zavatra tsy azo ekena ary tsy ekena hatramin'ny farany mihitsy tsy mbola nandrenesana valy teny hatramin'izao malagasy rugby tetsankilany dia nanipika mazava amin'ny filohan'ny mpitsara rugby eto Madagasikara fa tsy ara-dalàna izay lalao rehetra tantanany ireo mpitsara tsy mahafeno ny fipetrahany charte des arbitres izahay aloha zany zao zay ny amin'ny malagasy rugby tsy mivalide mihitsy zay baolina tsarain'ny mpitsara tsy ao anaty rafitra ara-dalàna tonga dia tsy valide daholo zany hoe baolina ohatrany karazana baolina ohatrandre milalao reny zany le baolina atao fa tsy valideny aty amin'ny malagasy rugby tsy valideny aty amin'ny CCA mandra-piandro izany dia miandrana fampiresahana sy fampidiniana eo malagasy rugby sy ny lamanga rugby ireo fileovana sy piti ny taranja lavalava mpiazakazaka avy amina orinasa fikambanana sekoly club ary olon-tsotra manodidina ny 4,000 no tonga nandray ny fiaingana teny amin'ny parkina ny Jumboscor tamin'ilay azakazaka iadina amin'ilay fakozatra na Urban Trail ny karakarain'ny Rotary Club Antananarivo Mamasina omaly vomaraina maro ny firenena maneran-tany izay voan'ny mbola misy ny poliomyélite indrindra fa ny eo amin'ny antsoina hoe andalam-pandrosoana dia manerana zao tontolo zao efa kely dia kely sisa no tsy hanafoanana tanteraka izany poliomyélite zany ka zay ny alaitana lainy tsirairay hoe ndao hitoy foana isa-taona andray anjara amin'ity Urban Trail ity na samy nanana ny leviran-dalana nataony avy azy ireo mpiazakazaka araka ny sokajiny avy dia tsy nifanalavitra ireo mpinamana sy ireo play club na mpiara-miasa samy nozaraina rano avokoa ireo mpiazakazaka tena patogavana tena ny lohan-kianja be masina ary niroso tamin'ny fiarahamanao zomba avy teo tsy maintsy nila 2 andro mihitsy vao vita ny fanitsanana ka hatreo amin'ny dingany ampahefadalana tamin'ity faninanana ho andro amateur teo amin'ny taranja tsipika nety be no karakarainy ligue nalamanga ity
efa nialatakariva mihitsy vao niditra tamin'ireo lalao manasadalana sy aloha famaranana tamin'izany midika izany fa nioatra lavitra noho nampoizina ireo mpandray anjara ny maro ny mpilalao a izay efa licencie taloha nefa niverina indray zany a lalao ankehitriny zay zany nefa azo ambara satria tamin'ity zany a nisy ihany koa mbola naverina le amateur saingy ireo amateur ireo indray zany a ny tanina mihitsy ny hoe mba midirina ireo ao anatin'ny club voaozitra ho tompon-daka teo amin'ny Skad Junior i Daniel sy François mirina zafindrakanga sy Asina Malala kosa ny tompon-daka teo amin'ny Skad vehivavy ary Arliva sy Jean Staratra no nibata amin'ny vola be sy amboara teo amin'ny Skad Junior ny tsinampisananao atsala aloha dia hitako hoe tena tompon'andraikitra ihany ny mpijery satria tena ohatran'ny vitsikely le mpijery tsy takan'le nijery tamin'ny ekipa pirenena dia io zany fampahirizana voalohany amenany kinapisa hoe na dia raisiray aza azo atao mandresandry zareo any fa raha resinareo any reo angolais reo a ka miverina manao maty savavao indray a dia mihitsy manantena fa ho be dia be ny anosinandrareo amin'izay maty safaharoa manarak'izay fa izao tokony eritrehitra ihany ny organisateur le knapsa sport satria telo arivo le vidipidirana 5 arivo le izy nampidinina 3 arivo a dia avy eo a mieritrehitra ihany angeny olo le raha hoany vontovorona izy ijery baolina voalohany aloha tadokely fa misy frais ao ary ny frais alohany iny akoatran'izay tsy maintsy mitondra sakafo ihany koa izy dia avy eo mbola mitebiteby amiko amin'ny fotoana andehanana miverina mody a ka tokony ofilahana ohatran'ny tsena rehetra aloha zany na dia tsara tarehy azy zany le stade sy ny manodidina azy a tokony misy an'izay resaka famolahan'izay ka sao dia tokony andramana aloha atao hoe arivo sady dimanjato sy arivo a dia avy eo a rehefa satra amin'izay le olona dia amin'izay fotoana izay a dia isosa tsara amin'io sady ny tenantena itsika ao amin'ny knapsa amin'le ijery baolina eny votovorona nge tsy dia ny avatetananarivo loatra satria fantatra aloha so amin'izao fotoana izao fa nahitao mamasa zake tsy izy mpijery le baolina fa ny olona manodidina eny zany a zay tombontsoa tokony ho tsapany olona avy ny mpita-tafitra sy feno arivo sy alakamisy zany fa natao anazy le stade io a dia zareo ny tokony ameny hoe le izy nefa mifafavidin'ny olona le zay tatsamy betsaka dia misimisy ihany resaka rugby no maranao azy n'ity resaka ide sportia tena le rugby ve raha mba tena mahazo olona sy mahazaka olona be diabe mahazaka mpijery be diabe dia le mpitarika indray ny tena mifanolona sao dia tsy mety ihany zareo sady ovin'olona ihany koa zany le rugby voray ny afatra fa mino a iresaka ny oy anao ndray tsika oabolana anankiray no nentina tamin'ny teny an-dalambe teny indray tamin'ity oy anao androany ity a efa raha lasa fiteny ihany koa moa izay tateoriana hoe mandrimandry manana retina inona no dikan'izay ary inona no famenony izay fiteny izay satria efa tapany fotsiny ny ampiasaintsika rehetra iny sy hoentina itenenana zavatra samihafa inona ny toyany a fatatsika ve a andao hoe inona mivalina inona mety dikany hoe mandrimandry manana retina makaina nefa ny tsy mitsabo tena efa makaina fotsiny mijanao an-trano fotsiny fa tsy tsaboana marary nefa tsy manda makany amin'ny dokotera ohatra zany fa tokony anatina dokotera zany rehefa tsy salama mandrimandry manana retana manana arara atao sy andraikitra atao nefa ny tsy maika tsy rototra ne ohatra hoe tsy miasa saina zany nefa misy aretina sao ohatrany hoe tsy taitra zany nefa misy zavatra mahazo ny tenany zany hoe mipetrapetraka nefa misy aretina ao anaty fa tsy mitsabo na koa hoe misy problème fa tsy mamafa mipetrapetraka amin'izao misy zavatra tokony ataonao zany a nefa lozanao matoritory zavatra maika nefa zavatra matoritory varimbariana olona mana zava-manahirina azy nefa tsy mba mieritreritra hoe tady vahaolana amin'izay mandrimandry a dia tsy manao sport dia mipetrapetraka fotsiny ao an-trano fa tsy manao ninoninona izay ngamba ny mandrimandry mahazo aretina mba mila mihetsiketsika fa tsy manao raharaha mihitsy dia tsy mety afaka fenonao ve izay ohabolan'izay satria tapany ihany izay nolazaina izay
oay za aloha mandrimandry manana aretina tsy tiako ny anoizana azy fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Tsy tadisiko. Tena tsy mahita. Tsy fantatro ny lohany aloha. Dia tsy haiko aloha mety mbola tsy fantatro. Tsy fantako mihitsy ka. Ilay fanazavana ny mandrimandry manana aretina moa zany ny betsaka ihany nahita teo ilay fameno indray kosa tsy toy an'ilay izy fa alohany dia milaza hoe didimaso tsara ondana ka mandrimandry manana aretina tsy dia faheno izy io na izay raha ohatra ny tatoato vao naheno an'izay natsoina mihitsy ny mpampianatra nazavatsika ny ohabolan'io. Rehefa miainga amin'ny hevitra rabaky teny ianao dia ny dikan'izay ny teny tsirairay mihitsy no tokony ho takatra, ny teny tsirairay mihitsy no tokony ho takatra mba hahafahana mandika azy arabaky teny. Didimaso égale aretina. Ny didimaso zany aretina anankiray eo amin'ny fahitana, tsara ondana sy ny mandrimandry indray nefany fiadanana sy filaminana tsara. Noho izany ity zany zao milaza amin'ny fifanoherana hoe didimaso tsara ondana, manana olana, manana aretina, mandrimandry. Noho izany ilazana toetran'olona, ilazana toetran'olona sodoka, ilazana toetran'olona variana amin'ny fotoana tsy tokony hahavariana azy. Inona amin'ny fotoana tokony tsy hahavariana azy? Manana olana izy, manana olana izy kanefa milamindamina tsy miraika amin'izany. Izay ny fanazavana feno sy ny ohabolana feno ihany koa isaorany nareo rehetra namaly isaorana ihany koa mitovitovy amin'izay koa le fampianarana azoko taman'olona izay. Ianao izy manana hevitra tsara kanefa tsy manao ezaka dia manofy ianao zany izay ny dikany. Manana hevitra ratsy indray ianao, ratsy indray ny hevitra ao an-tsainao ao kanefa ianao miezaka mafy be mihitsy ny anatanteraka an'ilay izy avizanana no azonao. Fa raha manana hevitra tsara ianao zany ka manana miezaka dia amin'izay vao mahomby. Eritrereto tsara zany sika le mifofotra isan'andro isan'andro tsy mety tafita sao dia mba ratsy ny hevitra ao dia eritrereto ihany koa mijery ihany koa ny tenanao sao dia be nofonao fotsiny hoe tena anao an'izao anao dia atao an'izao ty hevitra tsara taraikeo. Ya izay no azo resahana fa ny asolita raha pitso jerentsika ny mahakasika ny toetry ny andro indray ary farany. Ny amin'ny ankapobeny aloha dia somary mafimafy indray ny rivotra manerana noso andrampitso ary dia efa tsara miomankomana amin'izay ny faritra maro. Ny faritra avaratra dia isy ny orana kely ny tapany ariva ao anatin'izay antsoranana araka ny hitantsika io ny any amin'ny faritra atsinanana indray kosa dia misy ihany koa izay orana izay ny tapany ariva ary mety hanomboka maraindraina ihany izay orana izay. Faritra atsinanana sy faritra nalanjorofo anisany misy an'izay. Ny any amin'ny vadivafitovinany ny amin'ny faritra manodidina fianaratsoa zany dia isy ihany koa ny orana saika tontolon'ny andro manomboka maraina mandraparivin'ny andro. Ny faritra ankoatr'ireo dia ny rahona sy ny masoandro no ifandimby na izany aza araka ny voalaza teo ny somary mafimafy ny orana indrindra ny rivotra somary mafimafy ny rivotra indrindra tia voatany tahaka na Antananarivo sy Antsirabe. Izay no azambara ao anatin'ny toetry ny andro sy ny vaovao samihafa sy ny logité asa misy anampiana ve tsara fa za aloha mahita raha resaka toetrandro fa manomboka efa mananotanina sady ny atsika dia samy mitandrona tonga zao avy zao ny arety tenda kirikirisiana dia nana vitamine C voankazo reo olona voankazo tsika manana be dia be isaky ny vanim-potoana sady mora ya misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany aorian'ny logité dia ny série maro samihafa no arahanao tahaka ny isaky ny alatsinainy ny logité manaraka rahampitso indray amin'ny fitora sasany veloma tompo mandram-peonareo Typical mandotsika ifaptaona cinquième difolo party ohatrany fanao isa-taona ka zaho tsy maintsy mandeha vao fety karakarainy dreaming connexion anako 5G atongava daholo efa ela ny andrasana fa tonga ty le fady anenina ndray tsy tonga tandremo fady
raikitrany ato fa tsy misy miato ny atiko tsy lafo fa to de mandeha manao fa Paris Sport ianao no misafidy miraba tompoko fafahoana aminareo eto zay mirahalahy tonga dia atsikoko any amin'ny fitenenana eto lesy nenla Barça mirabantsika rehetra indray a ty any le maillot naresantsika alohany resahana an'iny lo lalao voalohany amin'ny Champions League Dortmund ifandona amin'ny Monaco zany hoe manafika aloha ny frantsay eto anetanin'ny Allemagne alefaso ny taimbavanao enona sarotra be zany hoe frantsay aresy ray miboto zany na ekipa pireneny io a na club a sarotra be zany amin'ny teny azo ny cote Dortmund 1,62 Monaco 5 safia io match io a boriboriko indray a 5-0 tsy resaka be amin'izay Dortmund be zay fa ozy hoe raha boribory ny baolina re olona maka Monaco ianao 5,5 ny cote ny fazany hoe zao za mana hoe match amin'ny io le roa lalao atsika voalohany zay miketrika match ny olona Juventus zay ny ekipako ifandona amin'reto Barcelone any amintsika italiana ny baolina fatary fa Juventus izy ny voalohany ao amin'ny Serie A Barcelone faharoa reo any amin'ny La Liga manaiky faharoa amin'ny La Liga zahay fa eritro fa tsy nitovy ny letan'ny baolina kitra italiana sy Barcelone kopatanana aloha atsika rehetra Barcelone manao sahady ny anareo everiko hoe kopatanana ho anatsirabe fa za aloha dia miteny tsy mivoaka velon'eto reto koratsy PSG tiako ataon'la hoe voaka Juventus le Juventus no zany ravana dia nitady tokoka sendra nandeha niantsena ka sendra taolana dia fakahitotsika tamin'ny 2015 a finale Juventus Barcelone 3-0 resy Juventus tsy naposiko mahay mikabary ty namako ty fa za aloha tsy dia mahay mikabary bary ny anarako ny azy dia fahatsiarovana ny taloha ny antsika ny rapitso no avy indray ny banjinina Juventus veloma raha sanatsika reseo Barcelone pomporopolo a voatolotra ho an'izy telo la Messi Neymar Suarez sy mipakafy rehetra dia hita hery manao pompo zany tsika riavana fa zay ny amin'iny baolina anankiroa zany miandry anao Dortmund ifandona amin'ny Monaco Juventus ifandona amin'ny Barça tsy lava resaka tsika fa dia manetana anao zay dia ty amin'ny Paris Sport rapitso no mijery baolina sy ambiance be io Paris Sport ianao no misafidy Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec Logité. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bijouterie vita volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Tena manadio be mihitsy. Manarano ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise manolotra anao Logité. Ijery ny Logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente Logité. Bricotis, la référence. Manolotra anao ny Logité. Couche slippers, couche atkisaka. Manolotra anao ny Logité.